Mirabantsika rehetra mpanaraka ny page manasanao isabone an'ity page ity dia manasanao koa anao partage na anao like ity vidéo ity. Hianatra antsika teknika Zuklov ary ny kasavy na baoejy ohatran'izany. Ny anovantsika anazy dia maka lesontsika lesona momba ny chromatique. Da aveo accord parfait zay ny ampiasaintsika. Rehefa aveo atoroko anao fanaovana anazy fa andao tonga dia ampiarahantsika rythme izy da aveo hitanao eo hoe ohatran'izao ny anovantsika anazy. Ohatran'izao anovantsika anazy manao chromatique tsika noty anakiefatra. Ty zao le tonalité la aty amin'ny 5e case 4e corde de ny akikely aty amin'ny 2e corde da aveo 7e case. De makitsika chromatique noty efatra eto tsika mitendry noty mandroso manomboka eto amin'ny 4e case 2e corde. De atao amin'ny sesina atao chromatique de noty maromaro mifanakaiky ton de mi-ton demi-ton. Ohatr'izay. Rehefa tonga eto tsika de mijery tierce. Tierce aty amin'ny 7e case 1e corde. Tierce ny la zany io. Da aveo miverina la. Da aveo 6e note. Da aveo quinte. Ty zany le accord. Zao. Fondamental tierce quinte. Zay izy. Ohatr'izay koa ato. De tsika manomboka aty amin'ny 2e case 3e corde. Tan de tonga eto. Ty ny tierce itony quinte. Quinte. Ohatr'izay le izy. De ohatr'izay koa ny aty amin'ny 5e note. 3 4 4 dièse 5 tierce de quinte. Eny ary ny zavatra fanamariana kely de zao isaky ny note triade zany le izy no misy an'izay. Note majeure ohatra hoe 1e note 4e note 5e note. De iny atao chromatique efatra. De atao amin'ny 5 de tierce de quinte. Andao ara ampiarahantsika amin'ny rythme ary izy veritsika izy teo. De zay ara ny vidéo antsika androany de manasanao hiditra courant ligne raha mahaliana anao le izy. Raha ohatra ka misy fanontaniana de afaka apetraka ao eo amin'ny commentaire. Sotra tompoko.